Eo amin'ny tontolo ny fandraharana niovana nanomboka androany ny mpitantana ny orinasa Le Brasserie Stage totosa tamin'ity androany ity tokoa tetsy amin'ny trano fandraisam-bahiny Carlton moa ny lanonana fifamindram-pahefana teo amin'ny filoha tale jeneraly nyity orinasa ty teo aloha Andriamatoa Francis Batista sy ny filoha tale jeneraly ny vaovao Andriamatoa Emmanuel de Tailly. Arahantsika vetrany akon'izay. Andriamatoa Emmanuel de Tailly no nandovan'Andriamatoa Francis Batista eo amin'ny fitantanana ny orinasa Le Brasserie Star izay tsy andraro ny foibeny. Tao anaty lanonam-pianakaviana tanteraka no nitotsaina ny lanonana famindram-pahefana teo amin'ireo filoha tale jeneraly nyity orinasa mpamokatra zava-pisotro ty omaly alina tetsy amin'ny hôtel Carlton na Etsenosy. Fantatra nandritra ny fotoana fa tamin'izay efa taona nitondran'Andriamatoa Francis Batista zay dia niroborobo ny orinasa na dia nisongadina azy ny fitsoan'ny toe-karena vokatry ny krizy sy ny fianan'ny fahefa-mividin'ny mpanjifa. Tsy nitsahatra nitondra zava-baovao ity tale teo aloha ity ka nahatonga ny Star ananakora maro samihafa afaka isafidianana ho famalina trano ny filan'ny mpanjifa. Nitondra zavatra betsaka ho an'ireo mpiasa ihany koa izy ary nataony lahara-pameana ny fandriam-pahalemana sy ny fisorohana ny loza mety hitranga. Nisongadina ihany koa ny fampiofanana ho fanatsarana antraikefan'ireo mpiasan'ity orinasa ity izay nahatratra 3 alina ora ka mpiara-piominantoka mihisa 500 nahazo tombontsoa tamin'izany. Nanome fanantenana kosa fa hitondra ny tsara indrindra avy aminy ny tale vaovao Andriamatoa Emmanuel de Tailly izay efa manana traikefa noho izy niasa 12 taona tao amin'ny vondrona Castel ao Congo, Togo ary Tchad.